avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra anao ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Ipoka tanteraka ny kianjan'ny Bareny Mahamasina nanomboka tamin'ny alina nandritra ny fanamariana ny taom-baovao malagasy 524. Tsikaritra fa ny maro hatrany ny malagasy manome lanja sy mankalaza ny taom-baovao malagasy. Mitaraina ireo mpanao asa tanana malagasy vokatry ny tsy fisian'ny lalam-barotra. Maro ny ezaka tao amin'ny fanatsarana ny kalitao sy ny fikarohana vokatra vaovao fa tsy misy mpandray izany raha ny nambarana izy ireo. Tafakatra ny amin'ny 700 ireo namony ainy, 773 no naratra, ary efa tafakatra ny amin'ny 703 ny tsy hita popoka araka ny taremarika navoaka ny fitondrana miaramila ao Birmanie taoriny ny orohorotany ny tranga tany an-toerana. Ny antsiprian'izay hoentina amintsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Sy tompoko vavy sambatra raha sambatra hono ny mponina ny mamo fa na tsy mihinana voatabia izy ireo dia mialokaloka amin'ny raviny sambatra izy ireo fa ny tenana fotokarena zany damo fanampindahoaka velona amin'ny tafian-drano maty ny folo lamba menina fa sambatra raha sambatratsika natratra ny androany ankalazana ny taom-baovao malagasy anomboantsika ny fahampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity ary dia makasika izay taom-baovao malagasy izay nizotra ampilaminana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy izay hita tamin'ny faritra maro teto Madagasikara. Hita fa efa manome lanja ny fankalazana izany ny malagasy raha ny tamin'ity taona 2024 ity. Raha ho any tetsy amin'ny kianjan'ny Bareny Mahamasina teto Andrenivohitra kosa dia feno sy ipoka teny antoerana nanomboka tamin'ny alina. Eloagabay no mitondra antsika ny Antsiprieny makasika izay. Malagasy maro no niara-nankalaza ny taom-baovao malagasy androany tamina faritra maro manerana ny nosy hatrany ampiditra an-dranomasina. Miamiverina andoharano ny malagasy manome voninahitra ny azy ary voaporofo izany tato anatin'ny 2 andro hoy ny mpikarakara. Nanamarika ny omaly ny fizarana ny afo-tsy maty tamin'ny toerana maro sy ny fidiovana. Ankoatr'izay, feno olona ny tao amin'ny kianja Bareny Mahamasina. Nanomboka iny ny alina ny sabotsy 20 martsa iny ny andro ny figadonana ny taom-baovao androany. Nizotra tamin'ny atsakan'ny Siandavany ny lanonana tetỳ Mahamasina, tena difitra Mahamasina tato amin'ny toerana lehibe izay azonay. Tamin'ny sabotsy alina indrindrandrindra tena tsy netreretina mihitsy hoe sabotsy hariva efa feno tanteraka tato nefa ny filarana mbola hatrary amin'ny Saint Joseph Mahamasina tary. Dia tsy maintsy nitady-hevitra miaraka tamin'ny tompon'andraikitra teo hoe ahoana ny atao dia mba nilamina tsara. Tsy nisy zavatra niopefina ny kely aza fa indrindra sy ny lamina izay isaorako ny voaka malagasy tonga ny lanina teto Mahamasina. Nanaja ny fepetra olona ny lamina tsara daholo koa tsy nisy hoe korotana tsy nahitana zavatra hafahafa. Mahafinaritra zany mahita hoe efa tena betsaka le gasy lina efa lasa andro tokony resaka eny anivon'ny fiarahamonina le hoe taom-baovao malagasy. Fihavanana, fifankatiavana, fitsofan-drano, fizarana ny afo-tsy maty, fidiovana, ny fanaovana ny tatao, ny fampisehoana hiragasy sy ny vakodrazana sy ny sisa no nanamarihana ny taom-baovao malagasy tamin'ity taona ity. Tao ny fiarabana sy ny firarintsoa amintsika vahoaka malagasy manontolo na ny any ampitan-dranomasina rehetra any fa tratry ny taona izay moa ny fiteny sambasamba Andriamanitra Andrenanahary tratry ny taona sambo tratry ny arivo mitsingeringerinana ne izay menakavy dia samy hanana ny fahasalamana tonga lafatra tompoko
anana ny fanambinana ny vola sy ny arena ary voaro amin'ny rato sy ny loza ny tovindanitra sy ny aretina rehetra sika menakavy mba samy havitiny adidi sy ny andraikitra rehetra manandrify a dia samy tsy ahitany sampona tsy ahitany tsy valana fa dia foana sampona miala ny saritake fahasoavana ao antsika menakavy tompo mbola akony izay fanamariana sy fankalazana ny tontaona malagasy izay hatrany niavaka ny fankalazana ny taom-baovao malagasy tao amin'ny renivohitry ny faritra vakinankaratra ny aliny fa 2020 ny volana marsa 2024 lasa teo tonga maro ireo vahoaka na Tsirabe teo anoloan'ny kianjany fahaleovateny izay nanatanterahana ny hetsika tsy mandrimandry sy ny tsenana ny afo tsy maty avy aty Antananarivo andeha rahantsika ny fitondrana ny vaovao mahakasika izay etiny andro ny rina mahakasika izay tao anatin'ny hafaliana sy ny filaminana tanteraka no nankalazany vahoaka na Tsirabe ny taom-baovao malagasy ny aliny asabotsy fa 2020 volana martsa 2020 sy 2020 lasa teo nanomboka tamin'ny 9 dia efa vorolanina teto manoloana ny kianja fahaleovatena teto Tsirabe ireo vahoaka ny andro fotoana hitsenana ny afo tsy maty izay anainga avy any an-drenivohitra tokony tavalora sasany alina teo eo dia gadona teto amin'ny manoloana ny kianja fahaleovatena izany afo tsy maty izany na rahano ireo tompon'andraikitra avy eo anivony fikambanana famato tao anatin'ny hafaliana sy ny orakoraka tanteraka no hitsenana ireo vahoaka na Tsirabe izany fotoana iray izay entina ankalazana sy anehoana ny mahamalagasy ny andro tahaka izao hoy ireo zazamambehivavy tanora sy olo-dehibe ny andro fatratra ny izarana ny afo tsy maty Vola vao tamin'ity mihitsy vao hoe na eny dia nandeha aloha mba hahafantarana tsara an'le tena izy ilaina tena ilaina amin'le hoe mampiverina an'le tena eo amin'ny mahamalagasy zay angambany tsy mahamenatra ka tsy hita dia mahamenatra amin'le izy moa tao gasy sika atao amin'ny tanysika dia tsy misy mahamenatra ka zao ilay izy vao fantatra bebeko izany fataloha tsy nahafantatra mipetraka ohatrany hoe tantara ho an'ny taranaka any ariana dia hitondra soa amin'ny malagasy tena ilaina mba mampiseho malagasy atsika kotsika ezaka ny natao fa raha hoe ny fahavononan'ny olona moa zany ny fahabetsahan'ny olona amin'izao ohatrany somary efa tafita ihany nefa satria teo amin'ny resaka fanapahariana zany tena niezaka mihitsy ny communication tena niezaka samba lohan'ny tanàna Tsirabe no nandray hetsika maneho ny kolotsaina mahamalagasy tahaka izao hoy ny filohan'ny komity mpikarakara ny afaka ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ho anteto amin'ny renivohitry ny faritry vakinankaratra tamin'ity taona 2024 ity ary anisan'ny foto-kevin-dehibe sy teny filamatra no entina nandritra izao fankalazana ny taom-baovao malagasy izao no hoe manakasina masimbava miteny masidana mandray dia misy teny filamatra no hoe ny voriasina masimbava miteny masidana mandray zay zany ny foto-kevin-dehibe zany hoe ho antsika malagasy zany tokony mipetraka amintsika izay hoe masimbava miteny sy masidana mandray zay inona moa ny dikan'izay tokony aina amin'ny fahamarina amintsika satria mahatonga antsika somary mitafady ohatr' izao feno osika ny fiainantsika eto Madagasikara tsy misy zavatra mandeha mahitsolo fa zay ataonao rehetra osika daholo ny akambinazy taory fizarana ny afo tsy maty dia nitota amin'ny fanaovana arendrina avy eo ary narahina seho iragasy androany alahady fa 30 volana martsa 2024 izay natao teto amin'ny manoloana ny kianja fahaleovatena teto Tsirabe tsy hijanona hatreo anefa ny hetsika fankalazana fa mbola misy ihany koa ny hetsika ara-kolotsaina sy ara-javakanto izay atao amin'ny tranom-pokon'olona amin'ny fahenina volana aprily 2020 sy 2020 avy izao ny afo izay mariky ny azavana ny fanilo miampita ihany koa fa koatra ny taom-baovao malagasy dia nankalaza ny taom-baovao ny ihany koa ireo jiosy malagasy androany fotoam-pivavahana androany no nentin'izy ireo nanamarena izany fankalazana ny taom-baovao ireo izany nitoy tamin'ny fizarana vary tondrahatronony sy tantely moa no nataonyreto mpino hebreo eto Madagasikara ireto taom-baovao fidiovana no niantson'izy ireo izany hoaniny tamin'ny ity taona ity Entsora Soarymalala ny mitondra ny andinidininy mahakasika izay anisany nankalaza ny taom-baovao ihany koa ireo mpino hebreo androany 30 ny volana martsa 2020 fankalazana ny Rosh Hashana na taom-baovao hebreo no fiantson'izy ireo azy natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana ny fotoana fanolorana solom-body akoho
fandraisana ny tsodrano ary ny farina tamin'ny fiaraha-misakafo vary tondra-andro nono sy tately teo amin'ireo mpino niainga tamin'ny andro famoronana ny adama ny fanisataona n'ireo mpino hebreo raha ny fanazavana. Ity moa zany no fankalazana ny tombavao hebreo izay andro voalohany amin'ny volana Abiba izay ny taona zany 520 sy 700 sy 500. Ny fanisataona dia niainga tamin'ny famoronana tamin'ny andron'ny Adama. Tsika zao amin'ny calendrier grégorienne dia 2025 niainga tamin'ny faterahan'ilay misy mpamonjy Yesoa. Fa ho an'ny hebreo zany dia 520 700 sy 500 miainga tamin'ny famoronana any Adama. Zay zany fiainganan'ilay izy. Izany tombavao zany ity volana Abiba ity no atao hoe tombavao fidiovana, fanadiovana amin'ny fahotana rehetra, fandravonana ny olana rehetra eo amin'ny mpianakavy ny disadisa dia aravina ao alohan'ny tombavao. Tsy eto Antananarivo ihany fa misy ihany koa ireo faritra afaka nankalaza ny tombavao hebreo ho hiatrany ny fanazavana. Avelantsika eo ny lafim-baovao mahakasika ny kolontsaina sy ny tombavao malagasy ny fandraraham-pirenena ihany koa dia mitohy hatrany samy nanana ny fomba nanamariany ny andron'ny faha-20 ny volana Martsa ny isaparitra anisan'izany ny tao Toliara Majanga ary ny tao Ambositra tao. Ny niraisan'izy ireo dia ny tokony anehoana ny firaisankina sy ny fitiavan-tanindrazana anavotana ny vahoaka izay miaina ao anatin'ny fahantrana tanteraka ankehitriny. Entsora Soary Malalatrany ny mitondra ny andininy mahakasika izay. Ankoatra teto Antananarivo sy ny tany Moramanga, nahitana hetsika eo fanamariana ny andron'ny faha-20 ny volana Martsa manerana ireo distriky. Ho an'ny Toliara, nisy ny fanateram-boninkazo sy fandraisam-pitenenana ny fandimby. Votony izay nampatsiahiviny ireo ray aman-dreny sy olombe fa mafy ny fanenjehan'ny mpanjaka ireo malagasy ty tanindrazana ny alohan'ny tolom-panafahana. Maro voasambotra ganogadraina, tao ireo maty tany amponja. Ankehitriny, matsiro voailika ireo mpitolona, eo ankoa ny tsy fisitrahany ny fanampiana avy amin'ny mpitondra fanjakana araky ny fanazavana. Alohan'ny 7 dia nanangana ny antoko enderema misy 70 ireo komity misy manerana fatany hatrany marindava. Ireo 400 dia nampidirina amponja dia 70 no tavela tao amponja tao voasasy ary nisy an'izany alefa tany Nosilava. Tamin'ny 70 io dia ny 10 tamin'ireo maty vadaro koa. Zany rehetrarehetra zany dia mampatsiahy fa Toliara dia mitolona na dia tsy nalefa idina. Tsy manisany misitraka ny fanomezana fanampiana nomeny ny fitondram-panjakana. Ho an'ny distrika any Ambositra, nandritra ny fandraisam-pitenenana mifanesy tamin'ny fanamariana amin'ny faha-20 ny volana Martsa io. Latsa-dranomaso teo am-pikabariana amin'ny ben'ny tanàna Ambositra. 70 taona tsy aoriana, mbola ao anaty fahantrana lalina amin'ny firenena. Vahoaka maro no mbola tsy manan-kelofana ao amin'ny komuna Ambositra, tsy manana fahaleovantena fa mangataka rano nambarany. Nijoro ny tena zany satria fona amin'ny ray aman-dreny zay mamony aina mamony tena mamony rasikaty tavakoa raha tsy mandainga ny batonga dia milaza izy hoe atevao farany. Ho an'ny Mahajanga, ankoatra ireo fandaharam-potoana maro samihafa toy ny fanompo-pivavahana ho fangataha-pitahiana ho an'ny tanindrazana sy ny fametrahana ny fehezam-boninkazo teo amin'ny kianjan'ny mahery fo, isan'ny nanamarika ny andron'ny faha-20 ny volana Martsa ihany koa ny fiparitahana an-tsary ny tantarana raina fanazavana ny zava-misy tamin'izany. Poziko izany ilay zavatra hitako satria araka ny zavatra iainako hatramin'izay dia ohatran'ny hoe ady kely fotsiny ilay izy nefa rehefa nahita an'ilay horonan-tsary dia tena nandona amin'ny foko ilay izy satria tsy namposiko hoe olona maro be ohatran'ireny malagasy mety ho razam-bentsika mihitsy maty tamin'izany. Tena nandona amin'ny foko ilay izy fa fanentanana ho antsika malagasy ankehitriny andao isika noho ny tolona izay efa natao mba hanaraka an'ireo nataony ireo lehibentsika tany aloha andao tian'ny tanindrazantsika isika. Marina be ho anay tanora ankehitriny satria manazava ny sainay zany hoe teo aloha teo mantsy izay raha mieritreritra an'izany hoe 29 mars zany dia hoe juste hoe zavatra indray andro ny serana fotsiny fa avy nijery an'ilay horonan-tsary teo moa
dia tsapa fa mijaly tokoa ireo malagasy razam-bentsika taloha niady ho antsika zareo ho an'ny fahafahantsika. Nizotra mpilaminana tamin'ny ankapobeny ny fankalazana ny andro ny 27 ny volana martsa 2024 ny antenaina tsy ho fanamariana fotsiny ihany fa hamony afim-pitiava-tanindrazana ao amponiny malagasy tsirairay. Tantara tsy azo kosehana eo amin'ny tantaran'ny firenena malagasy ary mendrika ho fantatry ny taranaka rehetra mifandimby eto amin'ny firenena ny fahatsiarovana ny 27 ny volana marsa. Ankoatra izay mitaraina ireo mpanao asa tanana malagasy vokatry ny tsy visin'ny lalam-barotra. Maro ireo ezaka natao tamin'ny fanatsarana ny kalitao sy ny fikarohana ny vokatra vaovao fa tsy misy mandray izany raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Eo anatrehan'izany rehetra izany anefa dia ny karakara hetsika ny sakaizan'ny seminaire eo anivon'ny fiangonana katolika tao faralaza talata maty ho fanohanana azy ireo. Onona saina no mitondra ny fanampanazavana mahakasika izay. Ezaka nataon'ireo mpanao asa tanana malagasy ny famoronana sangan'asa vaovao anateverana ireo efa nahalalana azy hatramin'izay. Eo ihany koa ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra omena ireo mpanjifa. Ambonin'ireo mandony aba setra isan'ny tokony amin'ny fanjakana izy ireo. Olana tsy misy ny lalam-barotra raha ny faneho-kevitra. Tsy any ivelany mihitsy ny tena hita hoe mesarotra. Itsika eto Madagasikara koa tena sahirana ny vahoaka malagasy raha amin'izao zavatra iainan'izao dia hany ka lasa hoe sarotra ho an'le tatsasy le mpanao asa tanana zany no mahazo an'le lalam-barotra avy any ivelany fa tokony hoe mezaka kokoa ny fanjakana mitady lalam-barotra ohatran'izao na katreto atoerana na katrany ivelany mba ho an'le tatsah kely majinika sy ho an'ny mpanao asa tanana. Hoe satria le ray mba mahazo ray zany mba hisaritana olona. Ray mavidy ray ngeza ray ianao dia omena kely anankiray mba ho gado mba hisaritana le mpividy. Mba misy zany atao raha mba hoe mba mahazo tombony ardimy ianao aleo mahazo ardimy mba hisakafoanan'le vahoaka malagasy kosany. Tsy tafarina ny tsenan'ny asa tanana hatramin'izao na efa taona maro taoriany valanaretina Covid-19 aza raha ny fanazavana. Misy ny mpizahan-tany fa tsy toy ny tany aloha ny isany. Ny malagasy ihany koa tsy mitsaha-mienany fa efa mividiny raha hitodika amin'ny tsena anatiny izy ireo. Eo anatrehan'izay ny karakara hetsika ho fampanantonana ireo mpandraharaha, mpividy, mpanao asa tanana, mpamboly sy mpiompy ny sakaizan'ny seminaire. Hetsika izay natao nampiana ireo kristianina satria mariana dia 70 isanjato ny kristianina eto amin'ny ekara dia tatsaha, mpamboly, mpiompy ary mpanao asa tanana avokoa. Hetsika mbola andiany voalohany moa izy ity fa mbola satana mbavarano ihany fa entinay nefany fa anampina ireo tatsaha mba ampivoarana andro zareo hisehatra amin'ny mamatsianina kokoa ifandray amin'ireo mpandraharaha sady ahita fitaovana matsianina ihany koa fa be dia be ny ilana kristianina tsy mandroso ny fiangonana raha tsy misy kristianina dia mba ahafahan'ny kristianina manampy ny fiangonana nefany dia mila ampiana ry zareo amin'ny fivoaram-piainana mihitsy dia izay ny nampatonga anay hoe andao ampiana ry zareo mba ahafahany manampy ny fiangonana ihany koa. Ny faranandro ity hetsika ity tratrany tanjona ho ny sakaizan'ny seminaire eto amin'ny ekara Masina Misely Faralaza talata maty. Adika makasika ny lafim-baovao eny Ambodiatrimo resaka politika sy fitadiavan-tseza no andontona azy hoy amin'ny tambazotra serasera hoy nambaran'ny ben'ny tanàna Ambodiatrimo tsy marina ny filazana ny mahavoaroaroy azy amin'ny alatra amin'izao fotoana izao raha ny nambarany fanampanazavana mahakasika izay. Lavina sy tsy ekena daholo ny zavatra voambara eny amin'ny tambazotra serasera sy ny aina manjery sasatsasany izay namoaka n'ilay vaovao. Ny zava-misy ny resaka omby iny dia vaovao nitranga tany anaty ny propagandy. Nitady-hevitra ny namana mpifaninana ananako taratasy zany satria misy taratasy navoaka an'zareo rehefa nitory teny amin'ny tribunal administratif zareo dia mba ho nomeny anay moa ny fond de dossier an'ireny ahafahana manao mémoire de défense dia hitako hoe aive resaka politika lalina be sahala amin'izany mba hoentina mahazo seza teto Ambodiatrimo ilay trangany zana fironona sy amboarina mba ahafahana midisqualifier candidat. Fa lehilahy iray nitondra moto no maty tsy tradrano vokatry ny lozam-pifambozana teny amin'ny lalam-pirenena voalohany androany. Tokony tamin'ny atoandro teo raha ny fantatra tamin'ny mitatao vovonana olona roa izy ireo no nitaingina moto avy any ampitatafika ny todo
ho an'ny Fianarivy hoy ny fitantarany ireo nanatry maso izay nidona tamin'ny fiara ka nahatonga izay famozana aina izay. Ilay mpitondra kodiaran-droa no maty teo no eo. Raha naratra sy nentina teny anivo ny hôpitaly kosa ilay niaraka taminy fanampanazavana. Nandeha zany zareo dia nijanona tampoka le 4x4 dia niala tamin'ilay camion tamy avary izy dia nidona tamin'ilay 4x4 dia navy eo mipitika anakany an'ilay camion. Olona anankiroa fa ny ray naratra dia nentina any amin'ny hôpitaly. Saika andeha araka na hiverina aketsy amin'ny lasantsy eto fotsiny zareo. Tsy nandeha mafy fa zay dépassé nio 4x4 nijanona tamiko io dia zay nijanona tery niandran'ny zareo ka izy nidona tamin'io. Mila mitandrina rehefa mandeha ny an-dalambe indrindra ho an'ny mpitondra kodiaran-droa fa iny ihany koa no antsika misento vetivety ato anatin'ny dokam-barotra vetivety manasa antsika tsy saraka ao anatin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV hatrany. Avec les mails avec AP, Titis connexion Titas. Denise Moussa t'a dit l'offre Mireille. Ah, le bêtise à nouvelle recherche. Msutran fait one chondre. Souk fait Marianne San. Pi puissance S moins 1 fois sinus de pi. Mila me télécharge fiche fa trop bête mi artorti. Ji, fa les ressources à refa ou tenekwe à pitcha fibrine. Fibrine? Fibrine, tolotra vava Béanias, 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano sady maimaimpona ny équipement sy ny installation 49 000 ariary oa tonga va aingana eny amin'ny Astor akaiky anao. Mafana be ny andro fa mbola mafana lavitra noho izany miaraka amin'ny Canal Plus. Tantara mampientanentana sy mampitaitaina, tantaram-pitiavana, miomana fa ho feno fafinaretana ny tontolo andronao miaraka amin'ireo fandaharana maro be. Aza miandry, atao vaingana ny réabonnement amin'ny tolotra misy anao ary mazoto Canal Plus 520 andro maimaim-pona. Raha mbola tsy mpanjifa Canal Plus 5 sy 5 alina ariary monja miaraka amin'ny tolotra Access Kit Complet efa anatin'izay ihany koa ny safa. Sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja. Aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy. Manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao, ho an'ny nofinofinao sy ny tetikasanao. Miaraka amin'ny hindrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana. Aza miasa saina fa ho karakarainay ianao. Antso ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika mitetikasanao ho vita. Hindrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Mety efa mba nandinika ve nareo hoe ohatry ny ahoana reny lehilahy tonga fotoana raha ireo lehilahy ireo ve tsy efa nieritreritra hoe ho tapitra hatreo ny aminy fa isika vehivavy manana fikafika kely entina miatrika an'izany zay ny tsy ambaratelontsika Softex. Mbola tafaverina ato anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isika amin'ity hariva ity. Tokony hoentitra amin'ny fanaraha-maso ireo mponina mivezivezy ao anatin'ny fokontany ireo tompon'andraikitra eny fotony. Raha tiana ho fehezina io tsy fandriam-pahalemana eto amintsika io misy amin'ireo olo ratsy no mialokaloka any anelakelan-trano any hoy ny fianakaviana iray. Niaran'ny fanendahana sy famonoana teny merina voany talata mateny. Rahantsika ny tsiporiany mahakasika izay. Lasibatry ny fanendahana amin'ny andro vao maraimbe ny tovolahy iray teny amin'ny fokontany ny merina voany. Naratra mafy ity tovolahy niaran'ny fanendahana ity ka tsy maintsy nampidirina hôpitaly hoy ny fianakaviany. Sady naratra ny very vola, karama vao avy noraisina. Fantatra tamin'izany fa olona tsy ponina eny an-toerana avokoa ireo olona nanao ny asa ratsy rehefa voasambotry ny mpitandro ny filaminana. Mamela izay tratra ireo olona ratsy na maraina na hariva ka ireo mpiasa miala maraina na mody hariva ny tena matahotra
raha ny fanazavana fa eo ampelantanany mpitanana filaminana eny an-toerana moa ny raharaha amin'izao fotoana izao. Eto aloha zany dia tena mampalahelo mihitsy eto amin'ity fokotany merina ampovoany ity satria efa tena malaza ratsy mihitsy ny olona ny ivelany manao ny ataony dia ny eto merina ampovoany atany fotsiny mahazo lesoka ilay ankizy rehetrarehetra tsy olona ny ivelany ihany manao ny ataony dia tsy mialokaloka eto amin'ny fokotany merina ampovoany izy. Mialokaloka eto ilay olona ka le izy roalahy eo zao ny anankiray avy any Ambobody ny anankiray avy any Morondava tsy poniny eto mihitsy nefa le fokotany eto aminay eto malaza ratsy ny olona eto aminay eto malaza ratsy. Taloha aloha raha ny teto dia nisy ny anjo masom-pokon'olona, misy ny fizavana karne, misy ny fizavana vahiny fa taty afarafara taty ilay izy dia tsy nitohitsony dia anjoka hialokalofan'ny mpanao ratsy. Tranga tsy fandry pahalemana maromaro efa niseho teny amin'ny toerana no mitovitovy fiseho amin'ity tranga ity. Mila mafisina ny fisoratana anaty bokim-bahiny, ny fisoratana any amin'ny fokotany raha vao mifindra trano. Manao antsoavana mafisana ny fisavana ataon'ny fokotany sy ny fanaraha-maso ataon'ny mpitandrina filaminana ihany koa ity tokantrano ity izay misolotena ireo fiarahamonina. Atika lafim-baovao ny finoana isika nankalaza ny jobily fa 5 taona ny sampana mpanazava stily ao amin'ny synody apartany Atsibo. Nisy araka izany ny fanampom-pivavahana sy fihaonan'ireo sampaty izay notanterana tao amin'ny FJKM Ambohimano Alasora nandritra ity taon-jobily ity. Isy ny hetsika samihafa anamariana izany hoy ireo tompon'andraikitra fa tsy ho latsa-danja amin'izany ny fitaizana ireo abiazina eo amin'ny sehatry ny ara-panahy, ny ara-nofo ary ny ara-tsaina ka mila misikina hery ny rehetra ho fanatanterahana izany. Zay no tanterahana nandritra ny 2 andro ny fifaninanana regionaly teo amin'ny Taranja Lomano tao amin'ny faritra Boeny entina amoazana indray ny Taranja Lomano ity sy ny tsiriana ireo ankizy sangany any an-toerana. Amin'izao fotoana izao nahatratratra ny amin'ny 700 ny mpandray anjara ka ireo no licencié no tena nomena sehatra hoy ny mpikarakara mahakasika izay. Anja Robert. Nandritra ny 2 andro ny fifaninanana regionaly teo amin'ny Taranja Lomano izay nokarakarain'ny Ligue Paritra Lomano eto Boeny ny 20 sy ny 17 ny volana Martsa. Fifaninanana izay nahitana mpandray anjara manodidina ny 70 ary 9 taona ny zandriny indrindra, 30 taona kosa ny zokiny indrindra. Isan'ny fifaninanana nentina namoazana indray ny Taranja Lomano eto amin'ny faritra Boeny ity championnat régional ity raha ny fanazavana. Voalohany indrindra ny fampirobobona aloha ny tontolon'ny Lomano eto Mahajanga. Hitantsika ao ny misy ny licencié dia misy ny non licencié. Non licencié ny tena singanana manokana tamin'ity indray mitoraka ity satria ireo ihany no ivadika ho lasa licencié any aoriana any ka elaela zany tsy fisian'ny fifaninanana teto Mahajanga dia nezana hoe ho asiana fifaninanana anankiray izay hanasongadina ireo non licencié fa ny licencié moa efa hitantsika isan'andro ihany ny vokatra fa ny indray mitoraka ity zany mba non licencié. Isan'ny mitondra vokatra tsara amin'ny fifaninanana nasionaly hatrany ireo mpikatroka ao anatina Klioba Lomano misa 4 ato anatin'ny faritra Boeny raha tsy ilaza ny medaly misa 80 azon'izy ireo ny voalohany sy faharoa ny volana Martsa lasa teo izany saingy isan'ny olana mbola sedrain'izy ireo hatrany ny tsy fahampin'ny dobo filomanosana natao fanazarantena eto Mahajanga. Ny eto amintsika eto Boeny dia ny dobo filomanosana no ataoko hoe sakana voalohany indrindra. Tsy manana raha tsy ny eto amin'ny Saint Gabriel tsika izao fa saingy ataoko hoe mbola tsy ampy ihany izany satria raha ny ankizy licencié dia isaky ny atoandro amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ihany zareo no afaka manao ny fanazarantena. Ny hariva tsy dia afaka mivalapatra zareo ny hariva nefa ny raha hitantsika any amin'ny faritra hafa afaka mbola mitohina hatramin'ny alina ary izany fanazarantena izany dia izay moa izany ny angatahanay ato amin'ny Ligue Paritra ny Boeny ny mba fananana foto-drafitrasa izay ahafahan'ireo mpilomano misitraka izany amin'ny ora izay hita fa afaka mbola hanaovana izany fanazarantena izany. Tsy misy afa-tsy ny fanazarantena ihany anefa no azahoan'ny mpilomano iray performance sy fandrosoana ao anatin'ny fifaninanana izay hatrehany. Na izany aza efa manomboka miarina ny Taranja Lomano
raha ho an'ny ligiparitra boeny no resana na eo aza ny tsy fampiny ny dobo filomanosana manaraka ny fenitra izay ilaina. Tontolon'ny kolotsaina tonga maro ireo mpakafy ny tarika lola tetsatramanitra ny ariva teo niarana mpiara-peo tamin'ireo hira nahafantarana any ity mpanakanto ity hatramin'izay sy ireo hatramin'izay ny ariva teo ary ireo hira vaovao tratra ny tanjona hoy ny mpikarakara izany arahoary ny sombony tamin'izay fampisehoana izay ny ariva teo. Fikarakarana ankizy zay efa mivoaka tany ivelany tamin'ny heritaona iny ary manombana fivoahana any ivelany indray amin'ity taona manaraka ity dia nanao hetsika zany fitadiavam-bola hanampiana an'ireo ankizy mba tsy ho vesatra ho an'ny ray aman-dreny dia izay no tena karakarana azy ity. Ny tanjona dia tena tratra, tena zay raha tsy nieritreritra hoe avory vahoaka ohatran'izao fa tena tratra ny tanjona. Ivantsika lafomba vahoafa mihitsy isika nanome sakafo ireo alika amin'ireny nanomboka teny Ambohitrimanjaka ary ny farana teny Ambatobe androany ireo mpakafy alika etsika izay entina anaporofona ny fitiavan'izy ireo alika izany tsy mbola misy lalàna miaro ny zon'ny biby eto Madagasikara antony anatanterahana etsika toy izao raha ny fanazavana. Dia ny le iva hoe fitiavana alika zay zany tena proof fitiavana alika concret zany ivondrona ny mpakafy alika amina sehatra samihafa. Ny antony safidianana an'izay dia satria eto Madagasikara tsy misy lalàna hatreto miaro ny zon'ny biby en général dia ny tanjonay zany hoe ho tonga any amin'izay fifidianana lalàna miaro ny biby zay ny eto Madagasikara. Ny fisehoan'ny androany aloha zany zay dia andeha ame alika gasy mandehandeha eny an-dalana eny sakafo. Dia amin'ny faran'izay ho tonga any amina refuge anankiray atao ny Malvoisy. Miala eto zay dia avy eo mandeha Talatamaty dia mandeha Ivato dia avy eo Ambatolampy tsy mahafotsy dia avy eo Ambatolampy tsy mahafotsy mandeha Sabotsinamena dia avy eo Sabotsinamena mandeha any Ambatobe any amin'ny Animal Voice. Dia mahita izay hoe mesure tsara kokoa sady moins coûteux noho ny mamono alika ny castration de masse. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mametra-panontaniana ny fampahalalam-baovao maro any Birmanie amin'izao fotoana izao ny amin'ny mbety mbola ahitan'ireo mpamonjy vola olona ho tafavoaka velona any anaty korotam-by vokatry ny trano menjera tao aoriany ny horohorontany mahery vaika nisy eo tany an-toerana mbola ao anaty fitadiavana ireo mbola tsy hita popoka ireo mpamonjy vola roa andro aty aorian'ny loza ao anaty fitaintainana tanteraka ny fianakavian'ireo tsy hita popoka eo am-piandrasana ny fikarohana ireo tafahitsoka any ambany korotana vokatry ny faharavan'ny trano tafakatra hatrany amin'ny 700 ireo namony ainy efa hatrany amin'ny 770 sy 310 mahery hatrany koa ireo naratra ary efa tafakatra hatrany amin'ny 700 sy 300 ny tsy hita popoka raha ny taremarika navoaka ny fitondrana miaramila ao Birmanie ao aina mbola hiakatra io taremariky ny olona maty ao anatin'ny andro maromaro manaraka ho avy manampitrotraka ny fahavoazana vokatry ny ady antrano mahatsiravina ny Birmanie ity horohorontany izay nitranga ity namozana ain'olona anarivony lasivatra ity horohorontany ity ihany koa ny ampahany Thaïlande raha ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Dia iny ihany koa ary tompoko lasy sy tompoko vavy no antsika manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity isarona sy ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao ny Cool TV mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
antsiray le tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola vous a présenté Nivavo. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Nivavo. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.